miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga eto amin'ny fotoana ny fanomezana indray sika ry fijery ajaina amin'izao alina izao anarahana indray ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv koa manasanao ampitiavana any tokantrano any anaraka izany hatramin'ny farany ny ako ny asa fampiororana izay niseho tany Frantsa indrindra ary no entina amintsika voalohany amin'izao alina izao mahery ny 20 ireo namono ihany ary ampolony maro no naratra mafy vokatra ity asa fampiororana izay niseho tany nisy Frantsa ity omaly alina nandritra indrindra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay ny gouvernemanta malagasy dia manameloko ity asa fampiororana ity ary efa nisy ny teny fampiononana ho an'ny vahoaka frantsay. Manameloka tanteraka ny asa fampiororona na afatesana olona mihoatra ny 20 izay nitranga tany Nice tany Frantsa omaly alina 14 Jolay ny gouvernemanta malagasy. Efa nisy ny teny fampiononana nalefa ho an'ny vahoaka frantsay ho ny minisitra lefitra misahana amin'ny fiara-miasa sy ny fampandrosoana eo amin'ny ministera andraraham-bahiny. Ny teny frantsay izay fotra isin'ny francophonie nosoritan'ny minisitra lefitra fa tsy ampiemitra ny fandraisan'ny Madagasikara ny fivoriana tambo francophonie ny tranga fampiororona teto Madagasikara sy tany la France nandritra ny fetim-pirenena ny 9 Jona sy ny 14 Jolay 2024 teo. Gasy ihany ve dia mavita mandatsaka rahana gasy toetsaina manahoana loatra ary nilovaina tamin'iza loatra mampalahelo eritreretiny miala avy any amin'ny tany neviny na avy any alasora mba hiravoravo mijery an'ireo mpanakanto mety tsy manambola izy miala dia tonga te izy faty zany ny ampiandrasanao azy raha zany mampalahelo raha miresaka ny any Frantsa moa matetika ny any Frantsa so le alina teo any amin'ny 20 mahery 14 angamba nita tamin'ny maraina dia zahay ao amin'ny raharaham-bahiny dia fanandefa karatasa ary manameloka amin'ireny famonon'olona ankitsirano amin'ny alalan'ny fampiororona izao olona mba fety ohatra amintsika teto Madagasikara dia mapoka koa reny zavatra raha ny fandraisana antsika eto amin'ny fanomanana an'ireo fionambe vita iny ny ABF ho avy amin'ny volana novembre octobre ny comesa amin'ny novembre ny francophonie dia manao ary mandray fepetraka tanteraka ny fanjakana amin'izay zavatra mety asetry ny sasany politika ve dia animbana zavatra tsy hatanteraka n'izany événement goavana tsy mbola nisy teto amin'ny firenentsika ary reren'ny firenentsika ary tombotsoa ny firenena ary tombotsoa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Ny 9 sy 17 Novambra 2024 no anatotosana ny fivoriana tambo francophonie filoham-pirenena maro niatrika izany. Marihana fa anisan'ny efa nanamafy ny fahatongavana ny filoham-pirenena frantsay François Hollande, ny filohan'ny Sénégal Macky Sall ary ny filoha ivoiriana Alassane Ouattara.